tsara indrindra zay ny andanitra misaotra anao ny amin'ny fitiavanao ny amin'ny faratsinao ny amin'ny fakakanao ny amin'ny voninahitsy ny anaranao mitenina manokana aminay anao Andriamanitra tsara amin'izao androan'izao ka tena atsapa zay rehetra tonga eto fa namandy azy tamin'ny teninao ianao ary amin'ny anaran'i Jesosy tompo tsy miverina any aminao ny teninao raha tsy tena misy akony tena lehibe ao am-poniny tsiraray avy tena natsapa izy ireo fa miteny tamin'ny manokana tamin'ny teninao ianao ary ianao Jesosy tompo tsy fivanao masineo mandrakizay ny atsapan'ny tsiraray avy zay rehetra tonga eto fa miteny taminy ianao ka ho sitrana izy miteny taminy ianao ka ho voavonjy izy miteny taminy ianao ka afaka izy mamela amin'ny hemiko izy ireo anao Andriamanitra tsiny aoka tsy hanameny teny izy ireo aoka ihany koa tsy hanamary teny aoka tsy isentsaina fizy ny tena diso oatra raha mpitena ny olona rehetra ka matsiary ny teny nitaka tsy mendrika raha nantona anao fa raha nantonanao miparitra teny izy alohandy vonjeo amin'ny alanany teninao izy Andriamanitra satria tsy avy ao tsy mariny ianao fa mipanoka ibebaka misaotsy an'Andriamanitra tsara amin'ny anaran'i Jesosy averenao fonarevitra vavaka tokosao misaotra anao araiko any an-danitra ianao manomina ny anaranao ao androany Jesosy tompo fenoy fahasoavanao amin'ity androany ty sokafaky ny foko idiranao Jesosy eo nenanao Jesosy eo anjakanao ny foko mitenenao amiko ianao amin'izao andro amin'izao amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka masiterana ianao raha misy baiboly mipilatanitsika eny ataony bokin'ny Josoa no andeha mivakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristia tompontsika izany ataony Josoa toko faefatra amby roapolo Josoa toko faefatra amby roapolo zao ny voarazany tenin'Andriamanitra ato amin'ny anaran'i Jesosy eto ny andininy ny faefatra ambin'ny folo sy ny fadimy ambin'ny folo zao ny voasoratra ato amin'ny anaran'i Jesosy Josoa toko faefatra amby roapolo eto ny andininy faefatra ambin'ny folo sy ny andininy ny fadimy ambin'ny folo mbola tenin'Andriamanitra ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristia tompontsika koa ankehitriny matahora amin'ny Jehova ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana ary ariny Andriamanitra zay tompon'ny razanareo tany an-dafilohany sy tany Egipta ka manompo an'i Jehova nefa raha tsy sitrakareo aza ny nompon'i Jehova dia fidinareo an'io aza zay tomponareo na ny Andriamanitra zay tompon'ny razanareo tany an-dafilohany ny Andriamanitra ny Amorita zay tompon'ny eto amin'ity tany ity fa raha izao sy ny ankona kosa dia nompon'i Jehova izahay riavana malala zay tafavory marobe eto amin'ny toerany ty androany afaka manatsika sy manaraka amin'ny vatana izao fotoana eto amin'ny toerany ty androan'izao isa misy karazan'Andriamanitra eto zay tompon'ny olona ary ilay lehilahin'Andriamanitra ohatran'ny Josoa dia tena natsapa mihitsy ny tena masarobe ty aminy amin'ny fahavelomany miaraka amin'ireo ankonany isa mba fantatrareo moa natoy ankonana natoy ankonana dia ny fitambaran'ny ray sy ny reny ary ny zanaka zay zany ny zanaka manjafy zay natoy ankonana
fianakaviany alahy eo natren'Andriamanitra ka ity lehilahy toy Josoa ty dia natsapa mihitsy teo antseny fizarazarana reo zany Israely sy samy nanana ny fianakaviany samy nanana ny ankonany ary samy niara-monina tamin'izy ireo sy nanana fomba samihafa nentina nanomponany izy ireo tsirany avy tamin'ny androm-pahavelomany aho dia fataky Josoa tsara mihitsy fa nisy Andriamanitra samihafa zay nitompon'izy ireo dia zay natonga Josoa miteny manao hoe koa ankehitriny azozy izy dia izao matahorany Jehova ianareo ka manompo azy amin'ny fahitrina sy ny fahamarinana. Raha misy karazan'Andriamanitra zay nahary ny tany sy ny lanitra dia Jehova Andriamanitra izy nahary asianao izy natozao antsika fa ny karazan'Andriamanitra kafa zay tokon'ny olona akoatran'ny Jehova Andriamanitra ray zay nahary ny tany sy ny lanitra dia tsy mino tenin'Andriamanitra mazava tsara fa sampy zany sampy izany neto izy sampy dia Andriamanitra kafa zay tokon'ny olona na sampy vato izy io na sampy hazo izy io na sampy rano izy io samy tokon'ny olona daholo na ny hazo na ny vato na ny rano ataony takan'Andriamanitra iny zay tay azy ataony takan'Andriamanitra iny zay anafaka azy ka rehefa fifirian'ny olona moa reo olona matsiary tena mijaly olo fadiranovana satria tena ny Andriamanitra fataka zany ny tena marina notompoly manao manaizy ho tenin'Andriamanitra ataonao zao izy Andriamanitra zay tokonao le sampy vato ve sa le sampy hazo ve sa le sampy rano tsy le kely fotsiny zay a fa tsy de varapatra be loatra am'izay a atao ny salamo atao bokyny salamo a fa 5:30 dia ozy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe eto amin'ny anteniny fa 5:10 ny sampony Jetrisa dia volafotsy volamena asa ny tanan'olona manambava izy fa tsy miteny manamaso izy fa tsy mahita manatsofina izy fa tsy mare ary tsy misy fofinaina raha ao ambavany ho taka azy izay manao azy sy izay rehetra matoky azy sampony Jetrisa zay volaza amin'ny tenin'Andriamanitra mazava tsara fa volafotsy sy volamena io manamaso izy fa saingy zao tsy mahita manana sofina izy fa tsy manena manana tanana izy fa tsy mavonjy ho taka azy ozy ny tenin'Andriamanitra zay rehetra manompo azy sy zay mitoky aminy mahafantatra reno ny antony mahatonga ny fanozolana eo amin'ny fiainan'ny olona tsirary avy zay olo idirantsika landalina na dia anatin'ny fotoana fiaina za ny tena mahatonga ny fanozolana eo amin'ny fiainan'ny olona tsirary avy dia noho ny fampotsampy zay ataony sampy vato na sampy hazo na sampy rano ka rehefa zay tokonao ko zan'Andriamanitra tsy afaka hitan'Andriamanitra hitainao ianao fa ozony tonga tanteraka eo amin'ny fiainanao any ny bokyny Jeremia dia misy tenin'Andriamanitra miteny Jeremia 7:10 dia misy tenin'Andriamanitra tena miteny mazava-tsara mihitsy fa voaozona ozy izy eo amin'ny 5 Jeremia 7:10 dia olo tompo manao hoe izao no lazainy Jehova ho voaozona zay olona matokolona sy manao ny nofosariny ka miala amin'ny Jehova ny foy fa ho takany olona mahantsy any tamin'ny izy ka tsy ho ahita na dia avy aza ny soa fa olona any amin'ny tany karakaina any rivotry dia any amin'ny tany lao izay tsy misy zavatra mazava loatra ry havana malala fa ny olona tena voaozona dia voalazan'ny baiboly mazava tsara fa ny olona zay manao ny nofony samby ozy miala amin'ny Jehova ny fo izany raha misy Andriamanitra hiverinao hitainao nefa sampy hazo na sampy vato na sampy rano
dia tsy tona fitahiranao mihitsy zany karaha zany mitikinao izay ire mahatonga le osona ny fiainantsika voaosona ny olona zay matoko olona sy manao ny nofo ny saniny ka miala amin'ny Jehova ny foy dia ny olona voaosona dia voambara ny tenin'Andriamanitra hoe taka ny olona any an-tany izy any an-tany ao zany an-tany zany mangetana sy mangetaheta mianahana ny tany mamay ny tany tsy metarao soa dia zany ny olona voaosona araka ny tenin'Andriamanitra fa dia zao tsy hitany na dia tonga eo amin'ny fiainana zany fahasoavana na dia tokony tonga eo amin'ny any aza ny fahasoavana tsy hitany masony zany tsy resiny sofony zany tsy ainany zany satria nahoana manompo sampy izy ka noandry mila miara amin'izany ianao dia janona amin'ny fanosonana vianao satria mitahin'Andriamanitra amin'ny fomba tena mahagaga raha tianao mitahin'Andriamanitra ity ankorany sy fianakaviana anankiray ity zay atao Josoa dia miteny mazava tsara teo natrehan'Andriamanitra mihitsy sy teo natrehan'ireo zanak'Israely rehetra zay nanodidina azy zao ny zavatra anambarany le tao Josoa zay voalaza ny tenin'Andriamanitra toko fa 4 teo Josoa toko fa 4 teo dia zao ny zavatra anampahafantarany sy nolazainy retany rendanitra tamin'izay fotoan'izay manambara manao hoe koa ankehitriny azy koa ankehitriny dia matahorany Jehova ka mampo azy amin'ny fahitrina sy ny fahamarinana ary ario ny Andriamanitra zay ny tompon'ny razanareo tany an-dafinony sy tany Egypte ka mampo any Jehova zany ry havana malalo voalohany indrindra risy Andriamanitra hafa zay tomponao sampy azo averiko tsara sampy vato na sampy rano androany mandidy anao Andriamanitra raha tia ho afaka amin'izany ozony zany ianao raha tsy tia mivery mandrak'izay farimrehetra afo sy ny faty satria ny oso sy ny tsominy ny vetavety sy ny mpangalatra sy ny mpilalao-dratsy sy ny mpandainga ary ny fijagajaga rehetra dia anany ny anjarany ao anatin'ny fary rehetra afo sy ny fary Apokalipsy zay toko faraiky amin'ny 20 fahavalo ka raha tsy tianao zany ho any amin'ny fary afo sy ny fary raha tsy tianao zany mijanona anatin'izao fanosonana zay mantsoanao zao raha tianao zany mba hita ihany fa misy fahasoavana mety amin'ny fiainanao misy fahasoavana amin'ny ankonanao amin'ny vady aman-janakao amin'ny fianakavianao fa tsy hitan'ny masonao zany tsy ainanao zany satria takan'olona any an-tany efitsy ianao tsy ahitanao na dia toka zany so satria anao lolenao miaina anatin'ny fanosonana vokatry rehetra hoe fampisampy ka ankehitriny dia ozy ny tenin'Andriamanitra matahory ianao amin'ny Jehova matahory ianao amin'ny Jehova Andriamanitra ary dia ario mihitsy ario zay Andriamanitra zay tompon'ny razanao tena marina nge mazava loatra fa araka ny fanenisako ondy ary araka ny fahitako ihany koa zavatra efa hitako ny olona anankiray olona tsy afaka ho faty mihitsy na dia mijany ao anatin'ny fiarahanena tanteraka azy raha mpamosavy izy na mpilalao-dratsy mijaly io tena mijaly io mandrapatonga ny fampotsampiny firany am'izay tiany amin'ny rana azy mandrapatonga azy alay ny tanany olona zay tiany amin'ny ranany iny dia mijaly tena mijaly mitapy fomba hamono tena sy ny sisa fa zay hita satria nahoana ao anatin'le fanosonana tanteraka izany ry hafana malala sy mahafinaritra zay miaina zao tenin'Andriamanitra tianao ve ny tena mba hiaina ny fiainam-pifaliana tanteraka hiaina ny fiainam-piadanana ankehitriny aza mitoko dia matahora amin'ny Jehova Andriamanitra ianao ny olona manahoana natao hoe matahotra an'Andriamanitra maro amin'ny olona mantsy raha notaninao manao hoe ianareo fa mba matahotra an'Andriamanitra sa tsy matahotra an'Andriamanitra dia zay matahotra an'Andriamanitra ka zay nge matahotra an'Andriamanitra fa mifatorana an'Andriamanitra mahatonga anay hivavaka e mifatorana an'Andriamanitra mahatonga anay tena hoe hiditra am-piangonana e mifatorana an'Andriamanitra mahatonga anay tahaka an'izao na ohatra amin'izao e zany mahatonga anay anao soa e tsy ampiafahana mame sy milazy ny amin'ny fatahorana an'Andriamanitra zany dia havana malala fa ny teo olona matahotra an'Andriamanitra dia olona mifady ny ratsy izy zay zao ny voasoratsy ao amin'ny bolana toko fahenina ambin'ny folo ao andininy fahenina manao hoe ny fatahorana any Jehova ozy izy ny fadiana ratsy ny fady ny ratsy izy
mananafitra ny ratsy izy zao ny olona matahotra an'Andriamanitra ka zay toe-javatra sy toe-javatra zay na tonga amin'ity lehilahy tao Jesoa ty tongotra ny fiarahamonina sy ny tontolo manodidina misy azy dia nirasy ny fanapa-kevitra ankehitriny zao izy ianareo matahotra ny Jehovah-Andriamanitra reo nareo ary dia zao ary io ny Andriamanitra zay niponindrazana re tany tafonony tany niponindrazana re tany Egypta tany ary io zany ary io mpanaravinareo asa vinanatinanareo asa raisinareo asa tehizinareo mitokantranonareo fa ary io zany fa ny fanalinao am'izany dia fomba anankiray hitahin'Andriamanitra ny fiainanao lay Andriamanitra mitsy afaka hitanao raha ary inao zany Andriamankafo zany fa resin'io zany dia ianao mitahy osiny amin'ny fiainanao mitahy ny fanosonany eo aminao ary atao osiny fanosonany rehefa tonga amin'ny fiainan'ny olona tsy hitany na dia tonga amin'ny fiainana zao so fa kataka ny olona any tany aizy zay voalaza ny tenin'Andriamanitra netaeta manakarivo tsy fantany tsy sapany hoe misy fahasoavana kera izy dia mahatonga anazy ny tena marina anao zany taka ny fahazarana nefa androany raha tena rinao marina ny Andriamanitra zay niponindrazanao tany Egypta raha tena rinao marina ny Andriamanikafa zay nitoponao tany amin'ny nantoponao tany an'izao tany niainatsika zao azy satria zay ny fanapa-kevitra andrasin'ny Jesoa nge oanareo zay taratara Jesoa toko faefatra amby roapolo ny fanambarana zay dia amin'ny andininy faefatra amby folo dia zao ny zavatra anambarana manao hoe koa ankehitriny matahora amin'ny Jehovah-Andriamanitra reo ary manompo azy amin'ny fahitrina sy ny fahamarinana sady matahotra ny Jehovah-Andriamanitra zany no manompo azy amin'ny fahitrina sy ny fahamarinana ho le tenin'Andriamanitra tsy vitan'izany ihany fa ary io izy ny Andriamanitra zay niponindrazanareo tany an-dafiny na tany Egypta na ny Andriamanitra zay niponiny eto amin'ity tany ity dia ka samy herinareo zany re olona malagasy manano le oam-pitenenana Andriamanitra tsy manao zay tsy manampy ny tenany dia vokatry zavatra zay zany ika tenin'Andriamanitra navadiky tsy famarinan'Andriamanitra zany ary tsy misy mihitsy atao anatin'ity baiboly ity tenina dia anankiray zany tena fa Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany fa mivoasoratra ato dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe maty ny tena raha tsy misy fanahy ary dia maty zany koa ny finoana raha tsy arahana azy ka ifanaranao asa tsy midika hoe mandana manompo sampy na mandana manompo zavatra hafa an'Andriamanitra fa raha misy azy zavatra tianao mihoatra anao dia Jehovah-Andriamanitra zay mihoatra anao mifidy anao namorona anao nametraka anao zao tena-pahasoavana zao dia samby raha misy tianao mihoatra anao Jehovah-Andriamanitra fa noandro olona dia zao alao inona tokoa izy Andriamankafo dia zao ny fanapa-kevitra Josoa eto amin'ny andininy fadimy amby folo manao hoe nefa raha tsy sitrakareo azy ny anompo amin'ny Jehova dia fitonareo an'io zay tomponareo na ny Andriamanitra zay tompon'io na ny Andriamanitra zay tompon'ny razana le tany an-dafiny ny Andriamanitra ny amorita zay ponina eto amin'ity tany honinatsika ity fa raha izao sy ny ankonany kosa dia anompo amin'ny Jehova izahay iafana marana mba afaka mba manana zany fanapa-kevitra zany vienao afaka tena mba mandraiky koa zany fanapa-kevitra zany vienao manao hoe zao raka ariky taolany fanompo-tsampy ariky ny fanaova-mody-ratsy ariky ny fahakalana ariky ny tsy fitiavana ariky zay toetra zavatra mety mampanalafitra an'ilay Andriamanitra ray ariky ny zavatra mety mitondra famonjona any amin'ny fiainako ariky zany ny tena marina fa dia zao na tian'ny olona na tsy tian'ny olona mety ariny zany miazy zany mety tazominy zany satria azy fa raha izao kosa raha izao sy ny ankonako anompo amin'ny Jehova izahay ny tena masary bidoloatra an'io Andriamanitra io dia manaja ny safiditsika izy manaja ny safiditsika na ianao zany anosy dia afaka manosy na ianao mihitsy dia azo matao mihitsy na ianao anompo amin'ny Jehovah-Andriamanitra dia tena hotahina tokoa ianao na ianao hiara mihitsy amin'ny fanompoana amin'ny Jehovah-Andriamanitra ka lasa hiverina misampolay manaja zay safiditsika izay Andriamanitra miakina amin'ny safidinao ny afaty na ny develona anao miakina amin'ny safidinao ny tahino
na mety amin'nysonana anao miakina misafidinao ny tena hoe anafaka na avoafato satanteraka anao hitanareo dia ataonao miany tombo fatelopolo dia amin'ny ambiny fasivy ambiny folo a dia ole tenin'andriamanitra manambara manao hoe miantso lanitra sy mitany aho anio zy vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo olonanao ny fitahina sy ny fanozonana ny fiainana sy ny fahafatesana koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny ankonanao zany hoe lay fifidiananao lay fisafidiananao ny fiainana androany zany ny atoanao velona atsy anao ihany ny velona fa ny ankonanao rehetra velona daholo mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny ankonana rehefa namalala marina fa mivelatra oloatrika ny safidy tsisy afaka andidy anao tsisy afaka tenao ianiry anao ianao kosa rahampinona tsy maintsy ataonao zao fa manaja ny safidinao andriamanitra ka rehefa namanaja ny safidinao rezy aza mbadiso safidy anao mahaiza ny safidy eo atren'andriamanitra ka rehefa miteny andriamanitra manao hoe anoany azy dia mifidiany ianao mifidiana ny fiainany ianao mba ho velona ianao sy ny ankonanao aza mba ianao misy ny safidy tsy ny fahafatesana azy ianao ny safidy ny fanozonana ialao zany ilao zany fa andaotsika anompo amin'ny Jehovandriamanitra fa ny fanompotsika amin'ny Jehovandriamanitra la tonga tsika tsara safidy andovan'ny lanitra ary anana ny fiainana mandrak'izay rehefa mahafantatrareo zany ankonana tena manompo amin'ny Jehova zany fantatrareo zany ankonana tena manana ny Jesosy Kristy tombosika amonjy ny fiainana manokana zany fifaliana manapaka amin'izany tokantrano zany fa raha misy ny ankonana na fianakaviana tsy manana ny Jesosy tsy manana ny famonjen'andriamanitra movy tsiritsiritana taka ny efa miaina sahady any anaty afibeza amin'ny toerana zany tsika manokana fa zaho zao hitanareo zao tena azo zay le telopolo taona zao nampony ny vady mitoky teto ty fitoerana ty teto soavy masoandro telopolo taona zany niatson'andriamanitra any mivady teto soavy masoandro zany hoe nitolany fiangonana teto zany fa raha nampanompon'andriamanitra anay afatany ny 5 taona tany nanorako ny fo sy natonga nanaloso nitsopilay tany dia tena zavatra anankiray tsapa voatsikaritra tsapa ko ato anatin'ny fanahiko mihitsy indraindray mety misy ohatra fifanaliana kely na fifandonana kely ao anatin'ny ohatra anatin'ny fianakaviana satria le toetraina le toepotsy mitovy fa tsy zazo mihitsy miakamao hoe misy olona mifamaly ato ka zakako mifanahiko fietretako ny olona mifamaly io hoe tena aloha izy raha ifamaly io aloha samy anana amin'ny fony ao izy raha aloha tena satsitrety kosa natao na takan'izao kosa natao fa tena anisan'ny zavatra farany tena tsy zakako mihitsy mahita olona mifanditra sy mifamaly atramozay nanoroko ny foko ny Jesosy Kristy nitokatrano tsy manana an' Jesosy ekeko fa mety isy fifandirana fa raha mbola zaka ny fananao zany raha mbola ozy anao famonjery zany fifandirana korotany fifamonono fifandropahana zany ianao ka faly anao mijery an'izany mety eritran'izany ohatsy atao mahafinaritra anao zany mahazoaina ve mifananao miteo zavatra takan'izany mahazoaina ve anao ka tsy mitsaka leny atrao ty fifandirana ty atramony am'izay famaliny tsy mety zany ataotsika tena ilany mandao ifakaty andao ifana samitsotany zany fianao sozy anao mane aloha toneo ka aloha toneo raha amin'ny ankonanao misy fifandiranao tsy zany mofy tsy takany antopi zao tsy takany io tena zao sany ty manomboka tsapanao hoe fadilanovany ianao aminatin'ny tokantranao miditsy ragama manakorotana tokantrano ripakadolo ny vilany sy ny sasinsisy tsisy ny fifaliny tsy misy tanteraka ny fialana tsy afaka manapaka aminao zao ny manambara fa tsy tena mbola aminao Jesosy ekeko fa tsika samy mananao fotopisainatsika ny baiboly miteny mazava tsara fa tsy avy amin'ny tsy marina ny tompo fa mimpamotamba bebaka mba fantatrareo misy ankonana anankiray ato amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:10 ato io ankonana io dia mazava loatra fa ny asan'le ray mpianakaviana
dia zao mpianiny varavara trano maizina pénitentiaire zany io raiky anaraviana io ama pénitentiaire azy rehefa misy olona gadraka alefa anatin'izany fatorany zany dia tsy maintsy masiteny mafy izy tanemo andraikitsy sy anjaranao raha tahiny ka tena ataoko hoe tsoka sy mandositra tsy maintsy voasazy ianao mantomtomba midiny zany ianao tena marina ary tsy maintsy ampidrarina ianao fanoneranao na dia fasan'ny olona zay voababoa na tena io jolay io hiara ato anatin'ny fonja sy ramonjana azy ka rehefa tonga zany porsinasy tamin'izay fotoana zay mitovy filazantsara dia zao tezitra ny olona tamin'izay fotoana zay fitorin'ny filazantsara na ny fanamarany amin' Jesosy na ny fanovan'ny fony ty olona mpitaiza olona ty tena marina na ty olona raha am'izao vanim-potoana antsika zao dia azo lazaina hoe le olona petsika tsomo reny tanarino zany metsika tsomo zany tenena ny cordio dia metsikatsika sy ny boeriboeriko izy dia miteniteny eo am'izay izy miteniteny eo izy dia ilon'ny olona tokoa reny teniny ranona na misavy anao misy fanafody ohatr'izao tokantranonao atakan'izao na siminy ohatr'izao anao dia hitan'ny olona tokoa taka mitao maro zany dia izy tena fandemanitra amin'ny teny io fa tao anatin'ny asan'ny apôstôly toko fahina ambin'ny folo misy teo zavatra tak'izay dia tao anatin'izay fotoan'izay rehefa teny porsilasy dia teny tsy avianin'Andriamanitra io ka ny derainy ihany aloha derainy ihany aloha hoe ity vehivavy netsy manana fana afo anatin'ity ny dera azy hoe ireny dia lelan'Andriamanitra avy an'iny ireny anorana ny lalam-piaina tao anatin'izay fotoan'izay natony tamin'ny andro maro zany fa mba avakeo tokony asan'ny apôstôly toko fahina ambin'ny folo hoe fa tezy porsilasy tonga dia niteny mafy anarany Jesosy mivoary fanamaloto miala tao anatin'ny lera vehivavy ny fanamaloto tamin'izay fotoan'izay tsy mitenina aminany taky zany ntsony izy eritra tezitra le tompony tamin'izay fotoana satria avy amin'ny alan'ny vehivavy iny azao ny vola be serana be dia miteny mana nitoriny lehilahy reo mampianatra zavatra tsy mety atao amintsika samborona ao fato dia samboro ny porsilasy ny sorona le kanjany ny vilesina tamin'ny kravasy izy mety natenetsena dia ny olona nandaroka sy namonona azy daholo nikapika azy daholo dia niraisina amin'izay dia napitenatra anaty tranomaizina fa rehefa nadirina atao anatin'ny tranomaizina le pénitentiaire vo maika nakaboloky azo mibolokiny tamin'iny ny tongony tsy afaka miatrika amin'ny tongony sy ny tanany satria nifatorany tamin'ilay boloky azo tao anatin'izay fotoan'izay amin'izay nefa porsilasy mila fiderana tamin'ny alina iny niaino azy daholo mipifatotra rehetra mideran'Andriamanitra izy na mivoninahitra an'Andriamanitra niaino azy mipifatotra ny gadra rehetra atao niaino azy fa tsy tapitapitra zay nisy olotany farany tena mafy amin'izay tamin'izay fotoan'izay niosingosina ny exame tranomaizina rehefa nisingosina ny tranomaizina ny vony danadana daholo amin'izay ny varavarana va daholo ny fatoran'le mifatotra anaty amin'ny tongony ny fatorana tamin'ny boloky azo azy miva atao anatin'izay fotoan'izay dia zao nanomboka amin'izay lasa le pénitentiaire avy teo le voalazako tamina teo le mpiandro varavarana tranomaizina mijery izy hoay tena mivony varavarana tranomaizina loza marina zay fa tena hitararaha aleko raha maty na lainy ny sabatra teny amin'ny valany andeha kiapo amin'ny tenany izy andeha mony tena foy ny porsilasy aza mamono ny tenanao ianao fa ilety ataony zahay rehetra adoliny izy rehetra efa aza mamono ny tenanao kaiky izy ato feon'le porsilasy vo nifatorako teo zay vo nampizariky teo vo tena naovako tena tsy mety nitakako ny vonoko nitaroako miboloky taboloky azy nanany zavatra marany taky zany izy atao anatin'izay fotoan'izay dia lasa nitatsiro izy andrana meo tsiro nitsirofona daholo le gadra nitasanina daholo tsisy mietsika atao le gadra na anankiray azy tsisy mitsoka nandosy izy rehefa sika no mitena fa teo porsilasy miteny tamin'ny aza mamono ny tenanao fa ilety etiany ane zahay rehetra gaky izy hoe gadra ve fa afaka tamin'ny fifatorana gadra ve mivaravarana tranomaizina rehefa mivo daholo nefa jeri tsisy mietsika izy eto tranomaizina tena kalma daholo tena mipetraka tsara daholo tsisy mandeha mitsoka na anankiray azy ozy tena efa Andriamanitra maneho samandraky zany Andriamanitra tena fa tena voalohany ty mamonjy satria raha lasa mitsoka ireo dia zany maty la Andriamanitra miaro miaiko karaha dia fandeha monony tena ko azy dia zao tsy maty satria ireo gadra reo ihany namonjy reo no niteny aza mamono ny tenanao fa letilety any zay rehetra tao anatin'izay fotoan'izay resy lahatra izy dia zao niteniny raha laozy izy inona mety ataoko mba hovonjena inona mety ataoko mba hamonjena
depois minoam Jesosy tompo ianao dia hovonjena ianao sy nyankonanao iafana manarao ny famonjena takian'Andriamanitra tian'Andriamanitra tonga eo fiainanao e zay tena amonjena sy amonjenanao tsisy ka ihany ny tena n'Andriamanitra hovonjena fa tian'Andriamanitra hovonjena daholo na izana ianao isika rehetra miaraka amin'nyankona atsika miaraka mivady aman-janaka aman-drafinao dia tsy maintsy tokony hovonjena tena miankina aminao zany famonjenan'ireo fa ny apôstôly Paoly miteny mazava tsara ianao aloha mila mamino amin'ny Jesosy tompo fa rehefa tena mino amin'ny Jesosy tompo ianao dia hovonjena tsy ianao ihany no hovonjena fa nyankonanao rehetra hovonjena miaraka aminao daholo ny fanontaniana mipetraka mba tianao ve hovonjena ianao mba tianao ve hovonjena nyankonanao androany dia olona aza misalasala ianao aza mangatakandro ianao aza morosana ianao aza mitena za tena tsy mendrika ny fahotako e ny adalako e ny tsy fataterako ny fahatsinita eo amin'ny fiainaka za tena tonga hito arake miafinafina ny paster satria ny olona nalala ny fahotako daholo menatra zany lanitra baiboly zany itsoro oan'Andriamanitra zany tena menatra androany le olona telaza aminao ny tompo androany maraina amin'izao minitra zao mino ianao amin'ny Jesosy tompo fa raha ino amin'ny Jesosy tompo ianao androany any dia hovonjena ianao ary tsy ianao ihany no hovonjena fa nyankona raha rehetra hovonjena miaraka aminao daholo raha mino zany anao kiteka mafy raha halleluia mino amin'ny Jesosy tompo ianao dia hovonjena ianao tsy nyankonanao mba fantatro sarobidy ny nyankonanao io aza matitiny ianao hoe za rena mitiko vonjena tsy moany fe paster za fa tona mivavaka aty am-piangonana za efa manana ny famonjena manana ny Jesosy fa tsy moany fe zay dia ozy aleoko mangina nivady aman-dranako anao very tsy mampaninona mihitsy fa rehefa za ihany no mandoso dia voavony zay voavonjy koa zay nyankonako tsy riavana malala mba fantatsara ino fa sarobidy amin'Andriamanitra aminao sy nyankonanao zany io natonga ny Estera teny ataon'ny bokyny Estera dia no tsara Estera toko favalo dia atao amin'ny andininy fahaenina dia zao tsara voarazan'ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe Estera toko favalo andininy fahaenina dia ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa ataoko ahoana no fijery ny loza azo ny fireneko ary ataoko ahoana no fijery ny fandrikanana ny avako zany Estera zany tena tsapa fa tsy te hijery mihitsy izy zany te fandrikanana zany ny avako tsy te ny Estera very ny fianakaviany sy nyankonany sarobidy aminy ny ray aman-dreny ny zanany aman-jafiny zava-dehibe aminy ka natoka santeny teo mason'Andriamanitra hoe tsy te hijery kosa aloha e fa ataoko ahoana no fijery loza azo ny fireneko ataoko ahoana no fijery ny fandrikanana ny avako mba sarobidy aminao ve ny avanao satria fa tsy maintsy rigana ino raha tsy miverina amin'Andriamanitra raha ianao tsy hitarika azy hiverina amin'ny Jesosy raha ianao tsy hitarika azy enompo an'Andriamanitra ho tonga fangina amin'ny fiainany tena marina ny fambianana ka zay natonga ny Estera samilaza zany ray tena tsy te hijery zonjo ny fireneko zany tsy te hijery ny fandianana ny avako zany riavana malala mieriky ny ray amin'ny baiboly tsy eriky ny zanany fa zay mihinana voroboka marikivy izy ihany ny adinify azeritsereko na mihitsy fa miely koa dia mety eriky ny zanakao na neriky ny zanakao dia mety erikao fa zay mihinana voroboka marikivy mifinianiny madiny mety hitretrehitra anao manao tena inaka dia manotena nazaka marika iny izy be zay nataonao fa mety eo ihany ianao mety kivy ihany ianao fa nifiny tena mihinana voroboka marikivy tsy maintsy adiny ka zay rehetra miaina ny fahotana tsy maintsy hiara ny vokatsy ny fahotana mahafaty fotana zay fa zay rehetriretinao mandeha maso zany androany nefa nitoky te taonanao tsy te mivevy ianao andao mitomany ankoratsika toe verina amin'Andriamanitra andao hitodika amin'Andriamanitra andao tena nolo tena ho anto tena zava-dehibe ny zany tsodrano zany mbola idirantsika aladalina kely nefa avy anady eo anatin'ny fotoana fo ihany azy zava-dehibe ary mintsika mitsofona rano ianao mba ho tahiny ianao atisianao ihany fa nyankonao na rehetra fa zao zay tokony ataonao dia ataovy fa zay tsy vitanao ataon'Andriamanitra
zay tokony ataonao atao andao tsy kiverina am Jesosy, andao motinao am Jesosy, andao anompo an'Andriamanitra, andao andray am Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana, andao hiala amin'ny famontany fahatombo faratry, andao tena hitanitsy tena hanana fanapa-kevitra tena henitra hoe raha izao kosa aloha sy miankonako tena andeha anompo am Jehovah zay, raha zay fanapa-kevitra ina zany, raha zay zavatra hita eny fiainanao hitanao Andriamanitra, tena nifagaka tena tsy tsakatsy ny saina eo amin'ny fiainanao manokana Andriamanitra, raha tena tokoa am Jehovah Andriamanitra ao ianao izany. Noho izany fataro azy, fatalehibe atoana ny tompo dia miteny fa manaja ny safiditsika Andriamanitra, na ianao hisafidy ho tahiny, na ianao hijanona ny fanozonana misy anao, na ianao hisafidy ho vonjen'Andriamanitra, na ianao hijanona ny fahaverezana mandrakizay, na ianao hisafidy ho any fahavelomana sy fiainana, na ianao hijanona ny fahafatesana, dia ataonao miantoky fa tebo ditatria tsara miantso ny lanitra sy ny tany ao anio izy ho vavolombelona aminareo, fefa nataoko teo nolonao ny fitahina sy ny fanozonana, ny fiainana sy ny fahafatesana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Azy ianao zanareo miodiny zao andro fahavolehibe ataon'Andriamanitra aminareo zao, fa ny tena maro tsy laza aminao ifampivavaka venao, tsy teny aminao ifampapiditra-pelonana venao, fa ny teny ambarako aminao dia efa manana amin'ny Jesosy fiainao, efa maresy lahatra anatinao fiainao, fa efa mivonjen'Andriamanitra ianao tamin'ny fanolorony tenao amin'i Jesosy, resy lahatra fiainao fa tsy ianao ihany no vonjeny, fa na dia mbola mafoa zany vadinao, mananartena ny zanakao, ho avy ny fotoana ray taona azy foana ianao, ampatsiaro azy, ampahiry azy manakarivo, dia tsy vitanizy ihany no vonjeny, fa vonjeny ianao ary vonjena miaraka amin'izay koa ny amiko anao. Ngamba tsy dia mianakavy iarahino amin'i Jesosy, fa raha mino amin'i Jesosy Kristy tompontsika dia ho vonjentsika ary koa vonjena ny ankonantsika izany. Amanganao ny Andriamanitra, asa mijanona amin'ny fahotana, vonjeny ny tokantranonao, vonjeny ny ankonanao, anao hiditra ao anatin'ny tokantrano io ny tena marina ny famonjen'Andriamanitra, anao Jesosy anapaka ao amin'ny tokantranonao io, mba tena sy ny fefaliny antsaka ny fiadana tanteraka eo aminao, egnany ny tokantranonao manomboka amin'ny tiandroany ty ho tokantrano misy fiadanana tanteraka, tsy tokantrano manjaka amin'ny fifamalina, tokantrano manjaka amin'ny fifandirana, ny tena marina azo lazaina hoe tokantrano takany afo be, satria vao mitrika ny anakany mitrika anaty fa engany mba hisy filaminatsaina aminareo, satria Jesosy ny mahabirin' zany fampeferan' zany anatinao, mampitoetra zany fiadanana zany eo aminao, hitanao raha tena anao zo, satria afaka tanteraka amin'ny tokantrano ny fanozonana. Farany raha misy karazany fampotsampy aminao, na sampy vatsy zany, na sampy hazo zany, na sampy rano zany, ka zay reheritreretinao tazoninao, zay reheritreretinao iananao, mandrakizay ka hatramin'izay ka hatramin'izao, izy hoe zay ity mialovana ity e, ity miaro anay, ity miarona anay, na mivoaka saina mihitsy ity miarona aza ty, aoka fantatrao fa io ihany ny ampanofiraty anao, io ny ampijaly sy afadino anovananao, io ny tena marina le tonga anao tena ho sahiratsaina ro manany, ary miteraka sotona ozy ao mitokantranonao io raha mbola iainanao hatramin'izao. Ka noho izany andao arinany Andriamanitra, andao arinany Andriamanitra zay mponina aza antsika tany andafonony, andao arinany Andriamanitra zay mponina aza antsika teto amin'ity tany ity, fa andao tsika hiverina nompon'i Jehovah, andao nompon'i Jehovah, fa raha tsy sitrakareo ary zany ny Baiboly, dia fidinareo anio ary zay tianareo, mila safidy anao androany, raha tsara ny safidinao naza fa ho any an-danitra ianao, raha tsara ny safidinao anana ny fiainana mandrakizay anao, raha tsara ny safidinao hisy fitahina tena tsy takatry ny sain'Andriamanitra ataon'Andriamanitra eo ny fiainanao manontolo. Ka ny olona rehetra ty ivelany mahalala sy tena mahafantatra ity ity tena tsapako manana fiadanana izy satria nahoana avy izy ao amin'i Jesosy, mety tsy manambola izy, mety tsy manan-karena, mety tsy manana ny zava-dretsy, fa ny Baiboly miteny mazava tsara any amin'ny boky Nobilana manao hoe aleo izy sakafo anana ho an'ny nampitrehitra noho ny mboko faharandomborondro, tsy mitika koa zany tena mamy raha tsy ny mboko faha afaka mihinana amin'ny matavy ianao ary misotro zany hoe sotro mamy ianao, kanefa tsy mofo tsara nefa ny tena marina inona moa soazin'ny olona raha azy na zao toy izao nefa very miaina matiantoka zany tenany tsisy soazinao ny tena marina, fa andao tsy hiverina amin'i Jesosy, andao nompo an'Andriamanitra, andao napakevitra iara fahotana, andao hibebaka amin'ny fanatsiny, andao arinany any aman-kafa zay ny fononaza atsika, asa tasommo aminao zany
ozy ny baiboly any amin'ny bokin'ny Joba any manambara manao hoe raha misy ratsy eny an-tananao izy dia zao ary lavitra zany raha misy ratsy eny an-tananao tsarofi tsara aoka ny tananao tsy fiamin-draha aoka tsy fiamin-ran'olona ny tananao mivavaha araka amin'ny teny tompokasa manoto mitsara fahazamanoto ny voarazan'ny tenin'Andriamanitra androany ataotsika iverina amin'ny Jesosy androany ataotsika ray amin'ny Jesosy Kristy mitosa sy mpamonjy ny fiainatsika ary atao hoentina eo amin'ny fianakaviantsika io Jesosy mba sahitiny vianao fianao amin'ny tena azy lazaina hoe tompony tokantranonao ary ianao lahy ianao tompony tokantranonao lahy Jesosy tompo ve oviananao ho mpanjakany zany tokantranonao zany satria raha mbola tia hatramin'izay hatramin'izao androany andao nompon'i Jesosy andao raisitsika Jesosy Kristy mpanjaka ny tokantranontsika ho mpanjaka ny ankonatsika ka sahitiny izay rasitsika hoe raha izao sy ny ankonany kosa dia nompon'i Jehovah izany farany mety misy fahotana tsy fataterana faratsy ny fiainao mety azo koa zay niaina tamin'ozy niala hatramin'izay niala tamin'ny fitiavana an'izao tontolo zao nangamby heveriko fa mety misy pitsahina tebotebana fanalavinana n'Andriamanitra zany tao anatinao tao a amin'izao fotoan'izao miverena amin'Andriamanitra taka niverena ty lehilahy pénitentiaire ty asan'ny apôstôly toko fenina amby folo taka niverena ny mpianany varavarana tranomasineo nahita fahagagana izy ka miteny raha inona nataoko mba hovonjena inona nataoko mba hovonjena tokana ny tenin'ny apôstôly Paoly Silasy dia zao mino amin'ny Jesosy tompo ianao dia hovonjena ianao sy ny ankonanao raha ianao mino amin'ny Jesosy tompo androany androany any dia hovonjena tsy ianao ihany fa ny ankonanao rehetra hovonjena ka hivavaka ny tokantrano sy ny ankonantsika rehefa avy ao dia hitako fa fianakaviana ho tahinany ianao voninahitra ho an'ny tompo Jesosy ry ihany mbo hitsangany ny tena misantsikatsika dia zao asana atao moniny ny tananao dia hivavaka ho fonorehetra ianao titeny amin'Andriamanitra mitsia tompo androany tiverina aminao any androany tena tiaroso amin'ny tena fitiavana anao any ary zay ihany ny tompo niverina aminao fa izao miankonako fianakaviana tena tiarompo anao zay tena tia hiverina aminao zay ary tena say lasany zay tena manao Jesosy tompo manomboka androany satria mino anao aho Jesosy io matoky anao aho manantena anao aho dia zao teninao nampianatra minoany Jesosy tompo izy ianao dia hovonjena ianao sy ny ankonanao voninahitra amin'ny tompo asalako ny baba Andriamanitra ray tsara indrindra zay nianao misaotra ny amin'ny teninao tsy mitratra mampahely anay ianao tsy mitratra mampianatra anay mananitra mahitsy mampahery mampirisika ny tompo tsara zay niananitra mivavaka manokana aminao any anino fahadakany ny anasivanao soa ndraiky zay rehetra nanay teninao dia atao any nanan'Andriamanitra fampona vizy hatramin'izay ka hatramin'izao vonjy izy oka mila foaminy ianao oka mila niainy ianao oka nadio azy anafaka azy oka nangana azy hitahiry azy o mifasoarana o mifamonjena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo voninahitra tompo dia ho anao fiadana amin'ny olona zay kasitrananao misaotra 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 no mitiny tsara zay mianao anay na manahoana na manao na fahotana mahafaty vita amin'izao olona zao ka tapa-kevitra ty nibebaka amin'ny folondray hetra izy anariny Andriamanitra fa zay tompony hatramin'izay ka hatramin'izao iverina amin'Andriamanitra amin'ny tena te fibebahana tanteraka vonjeo izy ireo avy ianao mihaino avy ianao ny fahotana saroa mihaino misy ny fahotana noaby vitan'Andriamanitra tsara ary amin'ny anaran'i Jesosy vonjeo izy ireo misaotrany amin'ny teninao raiko misaotrany amin'ny teninao satria amin'ity androany ity dia tapa-kevitra amin'ny folo rehetra zahay fa ino any Jesosy bebaka amin'ny fahotana ary ka miteninao fa minoany Jesosy tompo izy ianao dia vonjeny izay sy ny ankonanay ataonay ahoana tokony efa tompony fijery ny loza andro anay dia ny firenenay ary ataonay ahoana ny fijery ny famoianana ny havanay tsy tia misy very ny havanay ka vonjeo zahay anamaro zany famarina ny tenina zany tokoa iraiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vangio reto olony reto vangio hitodika aminao izy vangio anaky anao izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misy ana tompo halleluia amen halleluia